mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falymirabantsika revako malalatra ity zoma fahavalo amby roapolo ny volana jolay ity. Ny mofinaina voalahatra ho antsika revako dia ny bokin'ny Samoela voalohany. Samoela voalohany toko fahafolo. Samoela voalohany toko fahafolo andininy fafito ambin'ny folo ka hatramin'ny fafito amby roapolo. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Samoela namorony vahoaka ho an'ny Mispa ho an'ny amin'i Jehova ka nanao tamin'ny zanak'Israely hoe izao no lazain'i Jehova, Andriamanitry ny Israely. Izaho nitondra ny Israely niakatra avy tany Egipta ka namonjy anareo tamin'ny tanan'ny Egiptiana sy tamin'ny tanan'ny fanjakana rehetra izay nampahory anareo. Nefa ianareo kosa efa nandahan'Andriamanitrareo androany, izay mamonjy anareo amin'ny zavatra manjoa anareo sy ny fahorianareo rehetra, fa hoy ianareo taminy, tsia, fa manendre mpanjaka ao anay, ko ankehitriny mijanona eo anatrehan'i Jehova araka ny firinareo sy ny arivinareo avy. Dia nampanatona ny firenen'ny Israely rehetra Samoela ka ny firenen'ny Benjamina no voafidy. Dia nampanatona ny firenen'ny Benjamina araka ny fokony avy izy, ary ny fokony Matrita no voafidy. Dia voafidy Saoly zanaky Kisy, ary raha nitady azy ny olona dia tsy nahita azy. Dia nanontany tamin'i Jehova indray ny olona na mba efa tonga ao raha lehilahy na tsy. Ary hoy Jehova, indro miery ao amin'ny entana izy. Dia nizakazaka ny olona ka naka azy tao. Ary rehefa nitsangana teo afovoan'ny olona izy, dia nanatombo noho ny olona rehetra hatramin'ny sorony no miakatra ny halavany. Ary hoy Samoela tamin'ny vahoaka rehetra, hitanareo va izay novidian'i Jehova fa tsy misy tahaka azy eo amin'ny vahoaka rehetra. Dia niomby ny vahoaka rehetra ka nanao hoe ela velona neny mpanjaka. Ary Samoela nilaza tamin'ny olona izay mety fitondrana ny fanjakana, dia nosoratana tamin'ny taratasy izany ka napetraka teo anatrehan'i Jehova. Ary ny vahoaka rehetra tany samy nampodian'i Samoela ho any an-tranony avy, fa Saoly kosa nandeha nody tany Gibea, ary nomba azy ny olona maro izay voatendry ny tanan'Andriamanitra ny fony. Fa nisy kosa olona tena ratsy fananana hoe ataon'io lehilahy ahoana no famonjy antsika. Dia nanazimbasimba any Saoly ireo ka tsy nitondra fanomezana ho azy, nefa Saoly dia tahaka ny marenina. Ray masino, marina masinana ny fahamarinana, miteninao ny fahamarinana. Amen. Ny sisiany zanak'Israely hanana mpanjaka no aseho n'ity Samoela voalohany toko fahafolo ity. Ny planin'Andriamanitra moa tamin'ny zanak'Israely dia ny hoe izy Andriamanitra no tononona ho mpanjaka. Tsy tahaka ny firenen-kafa izay nanana mpanjaka, fa Andriamanitra no mpanjaka ny zanak'Israely. Saingy fatrapakatahaka loatra tamin'ireo firenena manodidina azy ny zanak'Israely, dia niteny manao hoe mba homeo mpanjaka izahay, fa ny firenena rehetra manodidina anay dia manana mpanjaka. Ary dia nisisika tamin'ny Samoela no hoe avelao mba hanana mpanjaka, dia natomboka ny fifidianana izay tsy voalaza amin'ny Tsipiriany hoe ahoana ny fomba nifidianana mpanjaka, fa izao nisy fifidianana. Ahoana ny fomba nifidianana dia tsy zava-dehibe tamin'ny Baiboly loatra ny fomba fifidianana, fa ny zava-dehibe taminy dia ny hoe Andriamanitra no nifidy, ary dia nifidy an'i Saoly. Mizavatra roa ary mariny ity zara mofinaina ho antsika ity ry havako malalaka. Dia mandrakariva ny mpanjaka izay efa tenenin'ny Samoela rahateo ny amin'ny aty amin'ny toko faharoa ambin'ny folo manao hoe nareo ange hifidy mpanjaka e, indro ny mpanjaka mandeha eo anatrehanareo. Amin'ny andininy faharoa dia aseho ny toko faharoa ambin'ny folo manao hoe ny mpanjaka dia izao haka izay tsara eo aminareo izy, ary hampahory anareo aza, ary tsy eritreritra afa-tsy izay mety ho mampety ny fiainany aza, hoy Samoela tamin'ny zanak'Israely. Saingy mbola nisisika ihany moa zanak'Israely. Ary dia izay mahatonga ny tompo eto miteny, mahatonga Samoela miteny eto manao hoe mihodina tamin'Andriamanitra ianareo, satria
ametraka ny fitokisanareo amin'ny olombelona fa tsy ametraka ny fitokisanareo amin'Andriamanitra. Tsy ny mpanjaka loatra kory ny tsy tian'Andriamanitra fa ilay hoe itoky amin'ny olombelona. Hatrany abokin'ny Jeremia mpaminany de efa miteny mihitsy Andriamanitra aminao hoe voaozona zay matoky olona. Satria ny mpanjaka tamin'ireo firenena manodidina rehetra zanak'Israely de notopoina tahaka ny Andriamanitra. Notopoina tahaka ny Andriamanitra ary dia izay natonga Samuela nanao hoe tsy sitrapon'Andriamanitra nge raha ny fieritreretanareo mpanjaka ka tahaky ny fieritreritry ny firenena manodidina nareo mpanjaka no eritreretanareo mpanjaka de zao tsy akasitrahan'Andriamanitra zany. Miodina amin'Andriamanitra ianareo satria asolonareo mpanjaka zay olombelona, mpanjaka zay manapetra lay Andriamanitra zay namonjy anareo. Tsy olombelona namonjy anareo Samuela fa Andriamanitra. No zany dia sary-piaro Andriamanitra. Saingy mandrakariva moa ny olombelona dia manana zay heverina ho mety, mifanohitra amin'izay heverin'Andriamanitra ho mety. De zao nikikitra ihany ny zanak'Israely anana mpanjaka. Ary nitoy iny tantara de nanamarina izany raha teo. Ary dia misy lafin-javatra vitsivitsy faharoa zay asehon'ilay tantara amin'ny andininy manaraka de nividiany Saoly. Rehefa vidiany Saoly dia i Saoly nihery. I Saoly dia nihery tsy ho hitany ny olona. Andininy faharoa amby roapolo ary hoy Jehova indro mihery ao amin'ny entana izy. Tsy de tena nanana fahavonona loatra Saoly tany am-piandohana. Tsy de nanana fahavonona loatra ny ho tonga mpanjaka fa nandositra izy. Ary Andriamanitra no teny io mihery ao anaty entanao izy. Zany hoe io manamarina lay tenin'ny Davida manao hoe tsy misy toerana zay hereko ka tsy hitanao Andriamanitra. Rehefa mandeha ny fifidianan'Andriamanitra de zao tsy azo ialana. Na mihery aiza na mihery aiza ny olona. Tsy azon'olona hierena, tsy azon'olona hiafena an'Andriamanitra. Ny olona tsy nahita ny Saoly fa Andriamanitra nahita ny Saoly. Ary dia mazava ho azy hitan'ny olona Saoly ary de nataon'ny olona mpanjaka niobo ny vahoaka rehetra andininy fa efatra amby roapolo manao hoe ela velona ny mpanjaka. Ina nefim-panary avako malala. Ny fifidianan'Andriamanitra de tsy mora mandrakariva amin'ny olona ny fiatrehana azy. Ary ndraindray aza mampite hiala mihitsy amin'ndraindray maha olombelona tahaka izay nataon'ny Saoly hoe ahoana moa no ahavitako ny asanao Andriamanitra raha izaho olombelona mpanota ity zay mandrakariva ny fitenitsika. Saingy zao asehon'ny bokin'ny Samuela fa rehefa Andriamanitra no mifidy dia tanteraka mandrakariva ny sitrapoly. Andreny mahatonga antsika hoe tsy de tokony de mandaha be fandavana, manao ampitso lava na mitsipaka mihitsy aza lay antson'Andriamanitra. Fa ny fahatelo zay asehony tedinjotramasiny ty de zao mitondra fifaliana ho an'ny olona koa nefa ny antson'Andriamanitra mety efa amin'ny hafa. Rehefa misy olona voantso de tsy hoe Andriamanitra ihany ny faly fa mitondra fifaliana ho an'ny hafa koa ny antson'Andriamanitra. Ary zay mahatonga andreny hoe rehefa misy fanokanana mpiandry de misy fifaliana amin'ny fianakaviana, misy fifaliana ao amin'ny fiangonana, misy fotoana fanokanana diakonina de fotoam-pifaliana ao amin'ny fiangonana, fotoam-pifaliana ao amin'ny fianakaviana, misy olona raisina mpandray de fotoam-pifaliana zany. Ary na dia fanokanana pretra hitantsika fa rehefa misy mpanompon'Andriamanitra manona ny antson'Andriamanitra de zao mitondra fifaliana ho an'ny manodidina zany. Ny fandavan'ny olona ny antson'Andriamanitra dia miteraka ratra-po eo amin'ny manodidina. Mety miteraka ratra-po eo amin'ny manodidina. Fantatsika ohatra nandavan'ny Jodasy ny antso zay niantsoana azy niteraka fahafatesana. No zany dia zava-dehibe mihitsy ny anaovantsika ny antson'Andriamanitra fa tsy mitondra fifaliana ho an'Andriamanitra ihany, tsy mitondra fifaliana ho antsika ihany, fa mitondra fifaliana ho an'ny hafa mihitsy. Fifaliana iombonana, fifaliana zaraina ny antson'Andriamanitra, ny fankatoavantsika, ny fanekentsika, ny antso sy ny fifidianan'Andriamanitra. Fa lafin-javatra manaraka asehony tedinjotramasiny de zao
tsy voatery ho faly ko misy ko ny tsy faly am'izany fifidianan'andriamanitra zany misy ny faly fa misy koa nefa karazan'olona tsy faly amin'ny fifidianan'andriamanitra ny olona anankiray tsarotsika tsara taotaran'ny Zakaiosy io raha niditra tao an-tranon'i Jesoa tao an-tranon'ny Zakaiosy Jesoa de tezitra reo vahoaka hoe nietrano ao am'izay mpamoritra izy ary eto koa dia mitovy am'izany a Saoly a dia tsy nahafaly ny olona ny fifidianana any Saoly nisy ny tezitra nisy ny nanazimba hoy nandiny fa fito amby roapolo manao hoe ataon'io ahoana no famonjy ary tsy nanome fanomezana amintsika malagasy moa misy fanome manokana ny mpanjaka tena antsoiny hoe vola tsy vaky ny antsoiny hoe vola tsy vaky de lay ariary 5 francs iny atao hoe tsangan'olana be atoka na tokazo zay ny anarany dia iny atongotra ny mpanjaka milaza hoe isaky ny isapoko moa zany manao azy marimarina kokoa ny asina ny filaza azy izay entin'ny tendrompohitra 12 isaky ny tendrompohitra 12 dia mitondra iny asiny iny ho an'ny mpanjaka miakatra nefa ny Tsahadita miakatra nefa ny Ambohitra Atrimo miakatra nefa ny Ambohitra Peto miakatra nefa ny Ambohitra Biby isan-karazany dia mitondra iny vola tsy vaky iny lay hoe asina fanao tamin'ny mpanjaka fa etona kosa de zao fanomezana natao tamin'ny Saoly de misy zany reo zay nanao tsinitsinina tsy nanomena inona na inona any Saoly tsy nankasitraka ny fifidianany Saoly ny fifidianana any Saoly no zany de zao rehefa ko malala misy ny faly rehefa manona ny antson'Andriamanitra isika fa misy kosa mandrakariva tsy faly dia tsy tokony agaga zany tsy tokony agaga zany fa misy mandrakariva karazan'olona zay tsy voatery io mipifaliana aminao noho ny antso tsy voatery io mipifaliana aminao noho ny fifidianan'Andriamanitra anao tsy voatery io mipifaliana aminao noho ny antson'Andriamanitra miatefa eo aminao misy ny faly fa mety pitranga koa hoe misy ny tsy faly ary tsy vitany hoe tsy faly fa tsy mahafoy nininona mihitsy ho anao izy tsy mahafoy nininona ho anao izy eto an dia ny fifidianan'Andriamanitra de mahatonga fifaliana ka ho an'ny hafa ka dia manjary mahafoy ho an'ny olona no fidina izy fa rehefa tsy faly am'ilay antso le olona de zao manjary tsy mahafoy izy fa ny farany de zao inona ny tokony ho toetrantsika ndray ary manoloana ilay ireo olona zay ataontsika hoe tsy faly tam'ilay antso tam'le fifidianana azy de hoy ny filazany andinin'ny farany tapy 7 manao hoe nefa Saoly de tahaka ny marenina zany hoe tsy nampiontsina ny Saoly mihitsy ny tsy fifalian'ireo olona izay tsy nankasitraka ny fifidianana azy toy ny marenina Saoly zany hoe tsy nandaitra tamin'ny Saoly mihitsy izay mety ho fihetsika ireo olona tsy tia azy misy filozofia ankatsony hoe Schopenhauer de ny teny manao hoe zao a raha ohatra ka tianao no sambatra de zao aza miferinaina am'izay zavatra tsy miankina aminao fa zay zavatra miankina aminao ihany ny tokony mampiferinayna anao ary reto Saoly de nelo lalana an'izany hoe inona moa no tokony feretako aina am'izany ho Saoly satria tsy manova nininina amin'ny Saoly mihitsy ny tsy fitiavan'ny olona azy tsisy tsy miankina amin'ny Saoly mihitsy ny tsy nitiavan'ny olona azy dia toy ny marenina izy tsy nanaitra azy ary ndray tsika rehefa ko malala de miferinaina mandrakariva am'izay mety ho fijerin'ny olona atsika satria tsika miferinaina am'izay mety ho fijerin'ny olona atsika tsy nanao ratsy na iza tamina iza na izy Saoly eto ary tsika koa ndray tsy manao ratsy na amin'iza na izy saingy zao tonga am'tenin'ny mpanao salamy halany foana dia mety pitranga mihitsy zany mety pitranga zany eo anatin'ny fiarahamonina de inona ny toe-po manoreo zay karazan'olona ohatra hoe mandre antso ianao nantsony ny tompo anao nefa misy olona tsy mahana fifaliana mandrakariva am'izany tsy miompy fifaliana am'izany de zao nozoatra masina hoe manao tahaka ny marenina midikan'izany tsy hoe tsy miraharaha fa izao tsy atao mandratra tsy atao mampiferinayna tsy atao mahakivy tsy atao ka mahatonga tsy hanao lay asa tsy enono zany mba hatonga tsy fiemorana fa raha enono zany de manjary miemotra de manjary kivy de miraviravy tanana ary tsy vita lay fiantsona nefako malala inona ary ny hevim-panahy hotsika teo amin'ity Samoela voalohany toko 10 zay tsara vovonay ity voalohany de zao
fantatr'Andriamanitra ny nofidiny. Fantatr'Andriamanitra ny nofidiny. Ary ny olona nofidin'Andriamanitra de tsy Andriamanitra akory fa olombelona ihany izy. Tandrinatsika fandrandray afangarotsika ny Andriamanitra sy ny olona nofidin'Andriamanitra. Saoly eto de nofidin'Andriamanitra fotsiny ihany fa tsy Andriamanitra. Mpanjaka izy fa tsy mpanjaka tahaka an'Andriamanitra. Ary zay no tian'Andriamanitra ho takatritsika fa na mifidy azy Andriamanitra de zao ny olona fidin'Andriamanitra de olombelona ihany. Tsy azo asolo an'Andriamanitra. Tsy misolo an'Andriamanitra, tsy topoina tahaka an'Andriamanitra. Andriamanitra rery ihany no topoina sy akantoavina arak'izay sitrapon'Andriamanitra. Fa ndraindray ny mitranga era-tany de izao amin'ny fifidianana de zao ndraindray lasa sampy ny mpitondra. Ndraindray lasa sampy ny mpitondra. Mety ho lasa sampy ny mpanapako anivon'ny fiarahamonina sy amin'ny sehatra maro samihafa. Dia zava-dehibe arany hoe Andriamanitra no mifidy. Fa ny faharoa de zao izay niantsonanao de fitao tsara. Izay niantsonanao dia tsy azonao ialana. Fa na mihery izy ianao na mihery izy de zao rehefa miantefa aminao ny antson'Andriamanitra de ataovy amin'ny fifaliana zany. Fa sady mitondra fifaliana ho an'ny hafa no mitondra fifaliana ho an'Andriamanitra. Ivavaka ary sika. Tompo ao misaotra anao zahay fa Andriamanitra be indrafo ianao. Ary tsapanay fa rehefa ianao no mifidy de mahatanteraka. Saotra fa manome toky anay ianao Tompo. Fa mitondra fifaliana ho anao, mitondra fifaliana ho an'ny namanay ny antso zay mety efa aminay. Ndraindray tokoa zay Tompo matsiaro marefo ka mihery ianao, mihery ny antsonao, mandositra ny antsonao, saingy hitanao zahay. Tompo mivavaka aminao azy zahay. Ho an'ireo olom-bo antso. Mivavaka manokana aminao ho an'ireo mpitandrina sy mpampianatra ao amin'ny FJKM avoaka amin'ny hotsofina rano, avoaka ho irahina amin'ny alahady zao. Da io Tompo izany fotoana manokana zany ary hitahiry ny antso isam-batan'olona miantefa amin'ny tsirairay ianao. De ampahirezo ny fiangonanao Tompo. Ahatandrina ny antso zay niantsona azy avy ny mpino. Vavaka izay Tompo ho an'ireo marary. Vavaka izay ho an'ireo manana ady am-panahy. Vavaka izay ho an'ireo manam-pahoriana ampahirezo. Fa Andriamanitra fitiavana ianao. Dia mametraka ny fiainana sady eo am-pelantaranao zay Tompo amin'izao herinandro farany zao izay saorana ianao. Noho ianao Jesosy Kristy mpamonjy. Amen.